Aleloia, mbola faly miaraba anareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, anio talata 10 ny volana avrila 2025. Ry hava-mahalala amin'ny Tompo, manasanao aloha zahako hiariva vaka amiko alohany hanambarako izay tiany fanahy masina ambara ny amin'ny zavatra niseo zany tamin'ny farantaona mihitsy andray ny taona vaovao zany dia tiako zany ampitandrina anao ny amin'ny zavatra izay niseho zany mba hiomananao, mba tena hoe atsapanao hoe vaninandro manao ahoana mono ianantsika izao. Ka hiary vavaka isika hametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehany Jesosy Tompo. Vavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka anao, midera mankalaza ray, satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Mankasitraka Jesosy satria mbola nomenao tombonandro izay ahavelomana. Mangataka aminao Jesosy, oka ianao Tompo no hiasa amin'ny zanakao tsiraray averan-tany. Rakofy ny ranao zay Jesosy ho eo ambany tana maherinao. Ambeno Tompo izahay tahaka ny zanaka koa eo ambany elatry ny reniny. Ianao Jesosy no piaro anay mba tsy ho rembo ny fahavalo izay. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao Jesosy, oka ny ranao andrakotra isiny ankohonako ary koa ny zanakao tsiraray averan-tany. Mangataka aminao koa fanahy masina oka ianao andray ny kontrola ny tenako manontolo, ny fanaiko ny momba manontolo. Oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany fanahy masina satria fitaovanao kely sy bitika aho, ka raisy ny kontrola ny tenako fanahy masina ity piasanao, ity esklavinao fanahy masina vonona anao ny asanao aho, satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ka mangataka aminao koa fanahy masina oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy mba anaiky ho ampiasainao, satria ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ianao ilay ray mandrakizay doria. Ianao Jesosy efa niteny koa ianao fa roay ny devoly, ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefany, ny plan any Satana rehetra, ny plan any Lucifera rehetra dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, potehako amin'ny ranao zany, dorako amin'ny ranao zany Jesosy ary afatotra amin'ny ranao dia atsipoko ny andavaky ny elo, tsy manakery, tsy manapahefana aminay nareo, fa ianao Jesosy no Andriamanitra lehibe indrindra. Ka oka Jesosy ny ranao andrakotra anay tsiraray avy, oka Jesosy ny ranao no manda afo manodidina anay, ka misandrata Tompo, satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra masina indrindra ianao, ka ny asan'ny maizina rehetra dia efa ny andavaky ny elo, iverany andavaky ny elo, tsy manakery, tsy manapahefana intsony aminay zanakao. Voninahitra ho anao Jesosy. Aleluia, amen. Ry hava-mahalala amin'ny Tompo, ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ao amin'ny bokin'ny Isaia, hovakintsika aloha io Isaia 4:20 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 20 ihany no hovakintsika. Isaia 4:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20 ihany. Hoy ny tenin'ny Tompo, hovakiko amin'ny anarany. Mivavà ny tany, mitresaka ny tany, mihovitrovotra aoka izany ny tany. Mivembena dia mivembena tahaka ny olona mamo ny tany. Mihevaeva toy ny trano fialofana miantona. Mitambesatra aminy ny fadisoany, ka potraka izy ary tsy ho tafarina intsony. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia manambara zany any amin'ny fahapotehan'ny tany eto, raha ohatra ka maheno tsara ianao. Miteny zany tenin'Andriamanitra hoe mivavà ny tany, mitresaka ny tany, mihovitrovotra aoka izany ny tany. Ry havana, hitantsika fa marobe ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany amin'izao. Ny faminaniana nasehon'ny Tompo nambaran'ny Tompo dia efa miseho avokoa.
eo ry havana ny ororotany atraizatraiza alohan'izay hijoro vavolombelona mantsy a dia manambara folo io zako momba ny amin'ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany. Ry havana maro be ny zavatra miseho amin'izao vaninandro izao. Tena mihitsy hoe tanteraka io ten'Andriamanitra io, tena hoe mivava ny tany ary hoe mitresaka ny tany. Tsy haiko ianareo any Madagasikara na mahita na tsia, fa aty ampitan-dranomasina dia ny amin'ny tany sinoa dia maro be ny tremblement de terre ary mihoatra ny 1000 ny olona maty. Ry havana, Andriamanitra dia efa miditra an-tsehatra manavao antsika zanany raha mbola tsy maty isika mba hiverenantsika aminy. Ary tena mampitandrina mafy mihitsy ny tompo ny amin'ny zavatra hita maso, zavatra henontsika amin'izao vaninandro izao. Misy ihany koa ny volcan, misy ihany koa ny guerre etsy sy eroa. Ry havana, misy ihany koa ny persécution, famonoana kristianina. Misy ihany koa ny toerana fandihizana ohatra voatsila tamin'ny herinandro teo eo izay raha tsy diso aho, dia ny anjera ny tafon'ilay toerana dia olona mihoatra ny 100 no maty tao. Ry havana, tiantsika Jesosy dia mbola velona isika. Oka isika hitandrina mafy dia mafy tokoa. Ny zavatra miseho eran-tany dia misy ihany koa ny fampijaliana vehivavy maro, ankizy maro, ny amin'ny fomba bibiana any amin'ny tany Afrika no misy izany. Eo ny amin'ny viol, eo ny amin'ny torture ihany koa atao amin'ny vehivavy na lehilahy izany. Ry havana, zava-doza ka tokony hifoha isika. Efa mandroso alavitra mihitsy ity tany iainantsika ity. Efa mandroso alavitra mihitsy ity tany iainantsika ity. Efa ketsa dia ho avy Jesosy. Ry havana, efa miseho avokoa ny famantarana rehetra. Oka ianao amaky ao amin'ny bokin'i Matthieu 24. Efa manambara mihitsy ny amin'ny tokony hiomanantsika eo amin'i Jesosy. Satria ho avy ilay antikristy, ho avy ilay antikristy. Ary ity tany ity dia ho potika, aza mifikitra amin'ity tany ity. Ny ten'Andriamanitra dia manambara amin'ny 2:20 eto hoe mivembena dia mivembena tahaka ny olona mamo ny tany. Amen. Ry havana, mivembena tahaka ny olona mamo, mivembena tahaka ny olona mamo, ohatra ny olona mamo, izany hoe tsy mahajoro tsara. Izany hoe no zavatra miseho amin'ity tany iainantsika ity. Mitresaka ny tany, mivava ny tany, tahaka ny olona mamo ny tany, mihevaeva toy ny trano fialofana miatona. Amen. Toy ny trano mihevaeva izany. Mihevaeva, zava-doza izany. Nefa nisika mbola miezaka ihany ny maro mamikitra ity tany ity, manangona zava-poana amin'ity tany ity. Ry havana, tandremo ny fanahinao fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy ary efa manomboka ny fandravana, efa manomboka izany. Maro be ny zavatra miseho eran-tany. Raha azoko atao dia mampiseho anareo ny video izay miseho aty ampitan-dranomasina. Fa ny kopie azy amindra ato amin'ny misy ahy dia anahirana ahy izany. Fa oka ianao hiomana. Raha afaka ianao hoe mijery, dia oka ianao hijery ato amin'ny YouTube ihany zavatra miseho eran-tany. Oka ianao hitady izany, na tonga dia ho hitanao satria miseho amin'ny vaovao foana le izy. Ry havana, tiantsika Jesosy, ny ten'Andriamanitra dia mbola manambara koa eto hoe mitambesatra aminy ny fadisoany. Amen. Hitanareo izany? Mitambesatra amin'ity tany ity ny fadisoany. Ny tany iainantsika, isika zanak'olombelona ihany no mandray ny valin'ny fahadisoantsika. Satria isika no mandoto ny tany. Mandoto ny tany isika. Malahelo ny tompo. Tizantsika ny ten'Andriamanitra, dia hoy ten'Andriamanitra farany hoe kapotraka izy ary tsy ho tafarina intsony. Amen. Potraka. Raha ohatra ka hoe potraka isika, dia afaka isika miarina raha ohatra ka afaka mitsangana. Fa eto izany ny tany dia miteny hoe kapotraka izy ary tsy ho tafarina intsony. Ry havana, tsy ho tafarina intsony, tsy ho tafarina intsony ny tany.
tonga amin'izany fotoana izany sika izao. Efa niteny ateto nampiomana anao. Oka ianao hiomana. Oka ianao hiomana. Amboary tompoko ny fanahinao. Amboary ny momba anao. Fa ny tompo mbola miandry ianao, mbola mamindra fo ny tompo amin'izao fotoana izao. Ry havana ijoro vavolombelona ako. Ny amin'ny zavatra nisy eo zany tamin'ny faran'ny taona teo, zany hoe ny 31 ifoa premier zany ny amin'ity taona diavintsika ity. Ny fataonay zany ny ankohonako io isaky ny faran'ny taona zany dia miara-mivavaka zany rehefa tonga zany ny sasakalina. Zany hoe miditra ny premier zany. Tena hoe tonga zany ny amin'ny 12 ora alina. Eo zany izay dia miara-mivavaka. Ry havana, zavatra nisy eo tamin'io dia ny zanako vavy tato trano izany tato aminay zany izy tamin'io fotoana io. Fa ny zanako lahy zany no tsy teo. Dia izay telo mianaka zany zako, ny ramosehako dia ny zanako vavy zany nanohy ny fataonay isa-taona izany. Zany hoe tonga dia mifandray tanana aloha dia mivavaka. Mivavaka zany. Dia za zany no nivavaka zany tamin'ny fotoana io zany. Dia izay le miondrika mivavaka eo zany dia no nefa vita zany nivavaka. Dia ny zanako vavy ny masony nijery ahy tena feno orooro zany. Dia gaga zany zako nahita anazy. Tena ohatrany hoe anatin'ny tahotra be zany izy. Dia noho avy eo zany afaka minitra vitsy dia niresaka tamiko izy zany hoe teo amin'ny izahako nivavaka tamin'izay nifampitantana dia izy zany nahare zavavaka zany tsy haino ny firy fa ny fanainy zany tao anatiny ny fanainy nahare zany kikika ana vehivavy maro be zany ary koa ankizy maro be. Tsy voaisa hoy izy. Tena hoe kikika tena mafy, tena mafy, tena mafy ary ilay olona mikikika zany anatin'ilay feo enony dia tena hoe anatina orooro. Hafa zany ilay hoe kikika mitsoka fa tena anatina orooro. Ry havana, hoy izy hoe tena maro be zany ny fahenony ilay feo hoe vehivavy tena maro be ary koa ankizy tena maro be. Ry havana, zavatra miseho amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fampahafantarany tompo avy amin'ny alalany ny amin'ny zavatra iray iseho amin'ity taona ity ihany koa. Raha nanomboka ny taona dia ianao angamba ny nahatsapa ihany fa efa be izay ny zava-doza niseho. Ry havana, orooro. Tsy afaka anao na inona na inona isika zanak'olombelona afa-tsy niverina amin'ny Jesosy irery ihany. Ao ny amin'ny guerre partout ny any Gaza. Ny any Gaza dia firy ny olona maty. Ary ankehitriny dia tsy maintsy hafindra indray ireo olona ireo hiala amin'ny tany izay misy an'izy ireo. Ry havana, maro be ny olona amin'ny tany Afrika, ny vehivavy sy ny ankizy izay mijaly hoy aho ny amin'ny hoe ahola ny olona ratsy fanahy ary tena misy ara-ny maty. Any amintsika ary dia maro ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra masa manolana zazakely na koa olona. Tena afo be no miandry. Ry havana, maro ihany koa ny olona maty ny amin'ny tremblement de terre, ny amin'ny horohoro-tany. Misy ny tanàna firy nandalovana tremblement de terre any amin'ny côté any Thaïlande sy any amin'ny tany hafa izay koa manompo sampy, manompo bota. Misy ireo toerana ivavahan'izy ireo dia tena mihitsy hoe potika tanteraka noho avy amin'ny horohoro-tany. Efa niteny ny fanahy masina tamin'ny fiandohany izao taona izao na koa taloha kely ny fiandohan'ny taona zany tamin'ny faraparan'ny taona lasa teo. Ry havana, miseho avokoa ny nambarany tompo. Miseho avokoa.
ka oka isika hitandrina, oka isika hitandrina. Manao hoanany amin'ny fanahinao satria tsisy tsony ny fotoany. Ry havana mahereza tompoko izay ny anio, fa mifoaza dia mbola misy ny fotoany. Tianao Jesosy ary miantso anao izy mba hiverina aminy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.